Araky ny larantsika tao anatin'ny fanadihadina iny dia nilaza Bertin Randriamiaingo fifavonina ny relève ho an'ny Team Bertin. Nisy ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Lova sy Lucas izay mpanamory ny 306 Shell Helix. Ho azy ireo dia ny fakanany traikefa amin'ity tontolon'ny fanamorina fiarakodia ity aloha mbola lahara-pahamena. Lomas Lucas, équipage numéro 39, mitondra ny Peugeot 306 Shell Helix. Izay mitsamo vao manomboka dia mbola vao mianatra sy miezaka mitady expérience dia izany indrindra no anisan'ny andraisanay anjara foana iezahana amin'izay afaka mahazo expérience bebe kokoa. Dia vonona izay amin'ny Rally Wimsa izay ho atao amin'ny 19 septembre 2015 dia tonga avama.